lanonana niavaka tao anaty fahombiazana tanteraka no namoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andian'indray mihira say sy fiorenan-tsoa avy eto amin'ny EST na École supérieure de droit et sciences politiques. Notre objectif en créant cette école est d'apporter notre humble contribution pour l'éducation des jeunes malgaches. Je voulais souligner, chers diplômés, la chance que vous avez d'être parrainé par Madame l'ambassadeur de WSAO, Chantal Suarez. Misy antony matoa nisy an'ilay slogan hoe vouloir savoir est un pouvoir. Ao anatin'ny fiezahana sy ny fikirizana no ahitana ny valikasasarana. Izay no mahatonga an'izao sortie de promotion zao valikasasarana ankizy izay mianatra mandritra izay 3 sy 4 taona izay. Tsy misy ny diplôma mialohan'ny 3 taona nianarana ho fampiarana ilay rafitra LMD izay mipetraka eto anivon'ny sekoly ka zato mianadahy izy ireo no nandray ny mari-pahaizana licence tamin'ireo lalam-piofanana 4. Droit privé, droit public, sciences politiques ary droit et technique des assurances. Ny système LMD moa dia raha mahafantatra fa mizara semestre roa ny année universitaire anankiray. Ny année anankiray ato aminay dia 10 volana. Efa bolana semestre voalohany, efa bolana semestre faharoa. Na izy no droit, na izy no sciences politiques dia misy tronc commun taondrareo amin'ny atsasaky ny faharoa ny 2e année izy vao safidy na izy anao privé na izy anao public. Sciences politiques moa zany dia amin'io koa izy tonga dia mivadika tokana mihitsy filière na sciences politiques. Ho an'ity taom-pianarana vaovao ity ary efa vonona ny trano lehibe vaovao andraisan'ireo mpianatra izay marihana fa voafetra ny isa raisina amin'izany. ESD zany aloha dia mampianatra ny mpianatra mba ahay lalàna ary olona tokony andraikitra raha andray androany andray andraikitra eto amin'ny tany sy fanjakana. Ny fahalalàna ny lalàna zany dia tsy midika hoe mahay lalàna fotsiny fa lalàna ampiasaina anatsarana ny firenena. Dia eo zany ametrahana le paikady ara-politika. Omena zany fahaizana tetikasa fomba rehetrarehetra ahafahana manandrana ny firenena, manandrana ny tenany koa. Ny zava-baovao eto amin'ny ESD dia hisy amin'izay koa zany ny téléenseignement na ny cours à distance manomboka amin'ny 9 mars koa ny rentrée ary ny mampiavaka ny téléenseignement izay misy eto amin'ny ESD dia ny fahavitrean'ny mpampianatra sy ny fahamaroany regroupement. Hisy koa amin'ny volana mars ny cours d'appui eto amin'ny ESD ho an'ny concours administratif. Tena voafetra dia voafetra ny toerana satria indrindra ny amin'ny 2e vague tahaka an'izao maro ireo mpianatra izay tara ny fidirana tamin'ny première vague koa dia manentana antsika ho tonga eto amin'ny ESD haka ny antsikoriny momba ny fisaratana anarana.